ho anao taio izay tsirairay avy izay tonga eto andray fahasoavana sy fitahiana avy aminao ianao mihitsy no hiasa mahery eo amin'ny fiainanay ianao no hitahena tsirairay avy ianao no hitondra ny fiainanay ho amin'ny fanambinana misaotra ray amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Halleluja, amen. Andao ary tsy anao hira anankitelo ho fidy ratsika ny Tompo ho fankalazantsika n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Halleluja. Dia faly miarabanao izay tonga eto amin'izao toeran'izao indray androany izay etỳ anoloana miarabanao izay any tokantranonao any ihany koa ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika tsirairay avy ny fahasoavany nenika ny tokantranontsika ihany koa izany. Amin'ity androandroany ity dia tsaroa fa efa eto Jesosy miaraka amintsika eto izy ary na dia mbola tsy tonga teto ary ianao dia efa teto Jesosy izy nomentsika voninahitra ho azy izao fotoana izao dia tsara indrindra dia manasa anao andao hitsangana eo amin'ny toerana misy anao ihany. Manatrika antsika eto ilay mpanjaka ny mpanjaka ndao iankohaka eo anatrehantsika amin'ity androandroany ity ao anatin'ny hira anankitelontsika dia tena hoe iankohaka eo anatrehan'ny fahalebiazany, eo anatrehan'ny fahatsarany, eo anatrehan'ilay mahandriamanitra mahery azy ary eo anatrehan'ilay mahandriamanitra masina azy. Akipio ny masonofinao mba hahafahanao tena hoe mifantoka tsara ao amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany androany. Dia sokafo ny vavanao raha mety dia asandrato ihany koa ny tananao dia ahetreho amin'ny farany ambany indrindra ny nofinao mba hisandratan'ilay Tompo Andriamanitritsika, ilay mpanjaka ny mpanjaka izay manatrika an'izao fotoana izao.
fanatrehanao dia ampy anay Tompoony fanatrehanao ampiany fanatrehanao. Izany toerana misy an'Andriamanitra izany izany fanatrehan'Andriamanitra izany dia tena hoe feno voninahitra eto izany androany ary ho tsapantsika eto androany hoe eto ny fanatrehan'Andriamanitra hiaraka amintsika eto eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy ny fanasitranana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy ny vahaolana tiako ianao hatsapan'izany ary tiako ianao angetaeta hoe hidina eto ny fanatrehan'Andriamanitra tena hoe manana etaeta androany eona amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Voninahitra ho anao ilay mpanjaka ny mpanjaka voninahitra ho anao voninahitra ho anao Ianao ny antefany fiankofanay amin'izao fotoana izao.
maneho ny fahalebiazany aminao izy androany satria tiany ianao zanany ianao na avy tao amin'ny lalany entsony ianao eto izy androany ndao mbola ihany koa akeo atomboky Jesosy tsika amin'izao fotoana izao
raha ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ity a dia be diaibe ny problème be diaibe ny zavatsarotra mety andalovan'ny zanak'olombelona ary izay mahatonga ny baiboly miteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka andao ary tsika hivavaka amin'izao fotoana izao a dia eto mbavaka ny fiainanao mba tena kristianina mivavaka isan'andro ianao mba tena kristianina tia vavaka ianao mba tena kristianina mazoto mivavaka ianao satria tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ary tena zany ny voalaza amin'ny baiboly andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao mba tena kristianina tia vavaka kristianina olombavaka kristianina mahery mivavaka satria tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka izy dao ary hivavaka alleloia misotranao aho raiko raha menao nyity fotoana ity izay afahako mivavaka eto anatrehanao mitondra mbavaka ny fiainako satria androany dia ampianarinao anay fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izay ka tsy reraka ô jesosy io tsy mety ny fiainanay raha tsy mivavaka mandrakariva izay ka tsy reraka ny mpino rehetra amin'izao fiangonana izao ampianaro mba azoto hivavaka ahery mivavaka afana fo mivavaka ary ho tia vavaka fifaliana sy fafinaretana ho anay mihitsy ny mivavaka tompo ô jesosy malala jesosy malala ta io ny fiangonana ny mpino tena ho tia vavaka olombavaka ahery vavaka fifaliana sy fafinaretana ho anay mihitsy ny mivavaka ô jesosy io jesosy malala jesosy malala ny mpino tsiraray avy ta io mihitsy mba tena ho tia vavaka afana foy vavaka tena azoto anana firaisana aminao ô jesosy saraparakandarakadia saraparakandarakadia halalakandaracadia saraparakandara ora saraparakandarakadia saraparakandarakadia sarapara ora sarap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 a eto mbavaka ny fiainanao mba tena olona ho tia vavaka ianao azoto mivavaka afana foy vavaka ary tena fifaliana sy fafinaretanao anao mihitsy ny mivavaka alleloia alleloia ataovy tena fifaliana sy fafinaretanao anay mihitsy ny mivavaka tompo ô jesosy sarasaraparakandarakadia saraparakandarakadia saraparakandarakadia ora saraparakandarakadia 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 hala saraparakandarakadia 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 ola lakandarakadia saraparakandarakadia saraparakandarakadia o saraparakandarakadia 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 ora lakandarakadia saraparakandarakadia 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 ora lakandarakadia saraparakandarakadia 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 oh hallelujah 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 hara saraparakandarakadia 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 hallelujah hallelujah ora saraparakandarakadia 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 sutra Jesus sutra Jesus
dia raintsika ho zava-dehibe izay fotoana nafantsika nanokana fotoana naovana vavaka izay ho antsika fiangonana ataovy tena fiainanao mihitsy isan'andro manokana fotoana ifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Be dia be mihitsy ireo andinin-tsoratra masina ao anatin'ny baiboly manentana antsika pino tsika vaokan'Andriamanitra manokana fotoana anaovana vavaka. Mahasoa ny fanantsika izany ary matoka antsika manana fiainam-panahy mandroso ho an'Andriamanitra. Halleloia. Iroso hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anareo indray ny tenako amin'ity androandroany ity. Fa mielon'izay dia manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy izay toka manatrika nyity fotoam-pivavahana ity ny tenako, ary miarahaba anareo ihany koa izay any atokantrano any ka manaraka n'izao fotoam-pivavahana izao na amin'ny alalan'ny fahitalavitra, na amin'ny alalan'ny YouTube, na amin'ny alalan'ny Facebook. Amin'ny anaran'i Jesosy ho fahasoavana ho antsika ny fotoam-pivavahana izay ataontsika androany, indrindrindrindra fa ny tenin'Andriamanitra izay ambara. Fisaorantsian'Andriamanitra dia andao hiteka mafy be ho an'Andriamanitra isika. Aretina mandreto dia omentsika toerana izany. Riavana malala toka manarika ty fotoana ity. Hoy aho aminareo, avy amin'Andriamanitra ny fatokavanareo eto androany. Amen na. Marina fahaton'ny fotoam-pivavahana hatramin'izay hoe rehefa toka ny andro Alahady ohatra dia efa miomana ianao ho avy eto. Kanefa azadino fa Andriamanitra mihitsy no nitarika anao, nitondranao ho avy eto androany, satria misy zavatra tian'Andriamanitra ho ambara aminao. Satria atoato melon'ny amaranantsika ny taona dia anao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra. Ho tanteraka amin'izay manao amen izany. Ndao mbola hiteka mafy an'Andriamanitra ihany isika. Dia zao azy ny santionana ny amin'ireo zavatra tian'Andriamanitra atao antsika manompoka androany. Raha misy amintsika marary toka eto, minoy ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana anao izay marary. Amen na. Eto Jesosy miaraka amintsika eto izy, ary efa tena vonona amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao, amin'ny alalan'ny teny izay mino izany. Fa ny anankiray ihany koa dia ity. Eto ny Tompo Jesosy miaraka amintsika eto izy, ary ny tanjony amin'ity androandroany ity dia hoe tsy farana fotsiny izao taona izao, fa amarana ny taona ianao ka ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ho tahina anao raha miditra. Sokoafy ary ny baiboly ao amin'ny Jaona toko 1:10 dia ny 5:50 no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 1:10 ny 5:50. Ho Jesosy taminy, ho Jesosy amintsika rehetra manarika an'izao fotoam-pivavahana izao. Tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Averiko vakiana ilay teny. Ho Jesosy amintsika rehetra toka eto. Tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Zany hoe miankina amin'ny finoanao zany zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao amin'ity androandroany ity, sy ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ho anao melon'ny amaranantsika an'izao taona izao. Ry fiangonana manarika an'izao fotoam-pivavahana izao, ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika dia isika manana finoana fa misy Andriamanitra. Averiko indray hoe ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika dia ny finoana fa misy Andriamanitra.
malahelo be mihitsy ange ny tompandriamanitra mahita olona hoe kristianina tahaka atsika, mpino kristianina tahaka atsika, kanefa manaka ankehitriny dia mbola mirorosaina izy hoe tena misy marina ve Andriamanitra sa tsy misy, tena misy marina ve io Andriamanitra io sa tsy misy. Ary tena voapirofo mihitsy hoe mirorosaina izy satria raha vao misy valim-bavaka tsy azony, raha vao misy zavatra nanadiso fanantenana azy, na raha vao misy zavatra tsy arak'izay noetreretiny mitrango fiainana, dia ny fantaniana apetrany amin'ny tenany dia hoe tena misy ve Andriamanitra sa tsy misy. Hoy aho aminareo, malahelo be mihitsy Andriamanitra raha mirorosaina tahak'izany ianao. Androany anefa tiako manamafy amintsika fa tena misy Andriamanitra. Ary amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia tena miandry atsika mihitsy io Andriamanitra io ny anana finoana fa misy izy. Amen. Ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia isika manana finoana fa miteny amintsika amin'ny alalany ty baiboly ity ny tompandriamanitra, ary ny anana antsika finoana ihany koa fa miteny amintsika amin'ny alalany mpanompony ny tompandriamanitra tsy toa. Amen. Amen. Tena marina beka zany fanentanana anentanako anareo zany. Tena miteny amintsika io Andriamanitra io, miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity izy, miteny amin'ny alalany mpanompony ihany koa izy. Ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia isika manana finoana fa marina ary tsy maintsy tanteraka ny teny izay nambaran'Andriamanitra ka voasoratra ato anatyity baiboly ity sy ny teny izay ambarany mpanompon'Andriamanitra amintsika rehetra tonga eto. Satria raha mikasy ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia hoy ny baiboly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra ambara dia afaka miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy, afaka miteny amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Ary zany teny zany, na le teny voalaza ao anaty baiboly ity, na le teny izay mbaranay mpanompon'Andriamanitra aminareo, dia zao ny tenin'ny anjely. Liko toko voalohany 7:7, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay ataon'Andriamanitra. Ka hoy aho hoe mila manana izay finoana izay isika rehetra manarika zao fotoam-pivavahana izao. Ny sitrapon'Andriamanitra maha-olon'Andriamanitra atsika dia isika mino fa tsy irery zany mihitsy isika mandritra ny fahavelomantsika eto ambonin'ny tany. Aza mieritreritra anao hoe irery ianao, fa na mianatsima anao io, na mianavaratra anao io, na miatsinany ianao io, na miakandrefany ianao io, na aiza toerana misy anao, aza mba mieritreritra mihitsy anao hoe irery, fa ny azo antoka dia miaraka amintsika foana ny tompandriamanitra. Amen. Amen. Zao ny faminaniana nampitondrany an'i Isaia mpaminany. Isaia 1:7. Hoy Andriamanitra, asa matahotra ianareo oloko, asa matahotra ianareo fiangonako, fa tsy mamela anareo rery aho, fa naiza misy anareo dia miaraka aminareo aho, naiza misy anareo dia momba anareo aho, naiza misy anareo mitantana anareo amin'ny tanakavana famarinako aho. Amen. Ary ny tompo Jesosy aza dia mbola nanamafy an'izany faminany izany araka ny voalazany any amin'ny boky amin'ny Matthieu 7:20. Zao ny teniny any amin'ny bokin'ny Marka ihany koa 20:20. Zao ny teniny, indro aho momba anareo mandrakariva ambara-patoka fahataperan'izao tontolo zao. Raha tsy mbola tapitra ty zao tontolo zao ty dia izao miaraka aminao foan'Andriamanitra.
miaraka aminao foana Jesosy Kristy. Halleloia. Ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika, isika mino fa ny vavaka ataontsika, ny zavatra ataontsika rana finoana dia tsy maintsy tanteraka. Zao moa matetika no fanentanana ataoko amin'ireo mpiara-miasa. Amboariny toe-tsaintsika. Teny vai mihitsy ny fisainantsika. Fa isika mpino io angery havana malala, isika fiangonana kristianina io raha ny voalasa ty baiboly ity no jerena, dia efa natsakan'Andriamanitra ho zanany, efa nateraka Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary ny mahazanak'Andriamanitra atsika tsy hoe latsaka kokoa no Jesosy, tsy zany mihitsy. Fa raha mpamaky baiboly ianao dia zao no fanazavana nataon'ny Paoly apôstôly: zanak'Andriamanitra ianareo noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra tena mitovy amin'ny Jesosy. Zany no antony natokan'i Paoly ny teny hoe mpandovan'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy, mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy mihitsy. Lovan'i Jesosy no lovantsika. Jesosy Kristy anefa dia navita ny jorovavolombelona izy, araka ny voalazany any amin'ny Jaona 2:12. O Jesosy, raha izao dia fantatry fa miaino ahy ianao ray. Jesosy zany surany tenany, fa rehefa mivavaka izy dia miaino azy Andriamanitra ray. Dia eo indrindra no alentanako antsika fiangonana hoe isika ihany koa manana finoana fa raha mivavaka isika, raha mivavaka amin'Andriamanitra isika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, dia miaino atsika ihany koa Andriamanitra ray. Ary tsy hoe miaino fotsiny fa tena mamaly vavaka izy. Amen. Ny devoly no miezaka mampirorosaina, mampisalasala, fa raha ny voalasan'ny baiboly dia tahaka ny iainon'Andriamanitra ny Jesosy Kristy zanany, tahaka izany ihany koa no iainon'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika zanak'Andriamanitra. Zao ary le teny nambaran'Andriamanitra mba ho fanamafisana fa miaino ny vavaka ataontsika izy, ary ny zavatra rehetra ataontsika finoana dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka daholo. Sokafa ny baiboly Jeremia 7:12. Jeremia 7:12. Vakina le teny. Aloha vakiko ato amin'ny écran. Raha iantsoa ianareo fiangonana eto Androndrakely, raha iantsoa ianareo dia ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any atokantrano misy anareo any, dia io le teny tian'Andriamanitra ho voarainao. Ary antsoa ianareo ka andesy vavaka amiko, dia inona no fanapa-kevitr'Andriamanitra? Iaino anareo aho. Amen. Iaino anareo aho. Engany kanana finoana isika fa izay vavaka ataontsika manomboka androany dia iainon'Andriamanitra ary valian'Andriamanitra. Ary raha mampanompon'Andriamanitra dia mitsodrano anareo aho ho tanteraka aminareo ane ny nangatanareo rehetra. Arao teka farany izay mafy tompoko. Andininy 17 ary hitady ahy ianareo fiangonana RHEFI eto Androndrakely sy anareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any atokantrano, dia inona ny valiteny ataon'Andriamanitra? Hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho. Vavan'Andriamanitra no miteny, tsy Andriamanitra sarotra tadiavina izany izy araka ny eritreritry ny olona sasany, fa Andriamanitra mora tadiavina. Izy mihitsy no efa nampananteny fa raha hitady azy isika dia ho hitantsika izy. Indrindra moa ka hoe raha katsahantsika amin'ny fontsika rehetra, zany hoe raha rahantsika finoana ny fitadiavana an'Andriamanitra, mame atoka amin'ny baiboly fa ahitan'Andriamanitra isika. Ho tanteraka amintsika rehetra ane zany tompoko, asioteka fara izay mabe hatrany hatrany.
ka hoy aho hoe mila manana an'izay finoana zay a isika fiangonana kristianina, isika mpino kristianina. Raha manana finoana arak'izany tokoa isika dia ara-baky teny ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Ary ho azonao tsapahi-tanana, tena ho azonao tsapahi-tanana ny zavatra lehibe sy magaga ataon'Andriamanitra amintsika. Mazava be ny teny nataon'i Jesosy. Jaona 1:20, 5:50. Mazava be ny teny nataony. Mazava be mihitsy io voasoratra io. Tsy voalazako fa raha ino anao dia inona ny teniny dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tantarako aminareo fa voamafy ange sika mpino kristianina, voamafy ange sika fiangonana kristianina amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika izao. Voamafy raha toka tsy manana finoana mihitsy isika, tena voamafy. Zao matsy tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao eo amintsika na dia olon'Andriamanitra azy isika raha ohatra ka tsy manana finoana ny momba n'io Andriamanitra io. Ahoana hoy ny voalazan'ny Hebreo 1:21 tokony efa haintsika tsenjery zany teny zany satria matetika dia ambarako foana zany teny zany. Ary lasa saina ary aho hoe tsy zany no te hanambara zany teny zany fa Andriamanitra mihitsy no te hanentana antsika manana finoana. Ka dia ambaran'Andriamanitra foana le teny satria Andriamanitra tsy te hemotra fa amin'ity taona ity izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Ka ahoana moa nafaran'Andriamanitra manao zavatra lehibe kanefa ianao ary tsy manana finoana? Engany ka ho tonga amin'ilay tian'Andriamanitra hatongavana ianao. Ho lehilahy, ho vehivavy, ho fiangonana kristianina manana finoana. Hebreo 1:21 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Raha tsy manana finoana ianao dia tsy misy zavatra azon'Andriamanitra ho tanterahana izany eo amin'ny fiainanao na dia olon'Andriamanitra azy ianao. Dia zao ny toy le teny fa zay manatona an'Andriamanitra na ihany koa hoe zay mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra, ary tsy maintsy mino fa zany Andriamanitra izany dia mpamaly soa ho an'ireo izay mazoto mitady azy. Hitovy amin'ny olona zao tontolo zao ihany ianao, hiady rery eto ambony tany ity, hiady rery manoloana fiainana sarotra, hiady rery manoloana ny olana, hiady rery manoloana ny ady raha ohatra ka olon'Andriamanitra ianao kanefa tsy manana finoana ny momba an'Andriamanitra. Andonge hijery tantara vitsivitsy ato anatyity baiboly ity isika, tantara milaza fa tena nisy mihitsy ireo olona nanana finoana ary tena nahafalan'Andriamanitra ny finoana nananana ka natonga an'Andriamanitra naneho zavatra impossible ho lasa possible teo amin'ny fiainana. Ary ho tantaraina aminareo zany tantara zany satria zay mihitsy tian'Andriamanitra atongavana amintsika. Mila manana finoana tahaka ireo olona ireo isika mba ahafahan'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy magaga eo amintsika melony ny amaranantsika antytaona diavintsika ity. Dia ho hitantsika ao anatin'izany hoe nanao ahoana tokoa ny fiafarany tantaran'ireo olona ireo no izy nanana finoana. Ny tantara voalohany dia ity: ilay vehivavy nandeha rà na rary nandeha rà nandritry ny 12 taona kanefa no finoana izay tao aminy dia sitrana izy, sitrana tamin'ny fomba lehibe sady tena hoe magaga sy matalanjona. Liko 9 andiny 7 ka hatramin'ny 9 no misy an'izay tantara izay. Dia tsy hovakiana amintsika moa ilay tantara fa ny ampany amin'ilay teny ihany no vakiana aminareo rehefa avy eo. Toy izao zany zava-nisy tamin'izany. Narary amataona maro, narary nandritry ny 12 taona
ity ramatoa ity narary nandeha raha dia efa natao ty vehivavy ity daholo zay azo natao rehetra hitsabona teny fa tsy netsisitrana mihitsy izy any ka tena very fanambola velona araka fomba fiteny ity ramatoa ity ndray andro anefa tonga tapoka tao aminy ny finoana fa Jesosy rery ihany no mahavaova ny olana maso azy nino izy nana finoana izy fa Jesosy rery ihany no mahafaka azy amin'ny eo aretina io zay zany tao anatiny tao dia ty misatra kely entre parenthèse tantaraiko aminareo rehefa nandinika ny tantaran'ity vehivavy ity aho sy mandinika an'ireo zavatra resan'ny olona amiko tao amboroko dia fantatro hoe eto ambony ty tany ity dia misy karazana devoly karazana fanaratsy ny anaran'io devoly io na ny anaran'io fanaratsy io araka ny teniny araka ny fanazavana atao Jesosy dia fanamafarofy ny manavana anazy dia ny mitondra retina eo amin'ny tenan'ny olona dia mahatonga an'ilay olona marary ka na inona hiezaka ataon'ilay olona hitsabona teny dia tsy mety sitrana mihitsy ilay olona fa marary lava ary matetika ty karazana fanaratsy raha ity lay antsoina hoe fanamafarofy dia tsy mijanona hoe aretina fotsiny hoetiny fa mitondra olana hafa ihany koa izy tahaka anazo an'ity vehivavy narary nandeha raha ity zao inona ny olana hafa netiny no tsy ifiny tsikelikely ny arenan'ity ramatoa ity no foana tsikelikely ny arenan'ity ramatoa ity tany amin'ny faharoa ambin'ny folo taona fongana tanteraka izy tsy nanana intsony hoe arena teo an-tanana zay mihitsy no karazan'ity fanaratsy tondra aretina ity lay antsoina hoe fanamafarofy ianao ataony marary fa ao ambadika ao dia mandany ny vola amikarenanao izy mandany ny fanananao izy dia rehefa tapitra ny fanananao dia vonony ho faty amin'izay ianao zany zany karazan'ity fanaratsy raha ity ndray mety hoe tsy lay fanananao indray no foanana fa ny olana hafa entiny dia sakanany ny varavaran'ny tokantranonao varavaran'ny tranonao mba tsy idirana zavatsoa tsy idirana fitahina ny ataony amin'izany dia ataony mandamoka any ambadibadika any ny velitenanao ataony tsy mety any ambadibadika any zay zavatra rehetra ataonao ary tsy hoe ao anatin'ny andro vitsivitsy no anaovan'izany na volana ray fa dia ataony mandavataona ary amin'ny farany dia ataony maty amin'izay ianao rehefa tena afa-po tanteraka tamin'ny fitsaboana misy karazana fanaratsy ohatr'izany mihitsy ny asany fa isaorany Andriamanitra fa na dia misy ary zany karazana fanaratsy zany ao amin'i Jesosy no misy vahaolana tsara indrindra ho antsika amen tapa-kevitra ary ty ramatoa ity fanantona an' Jesosy inona natonga tapa-kevitra satria tonga tao amin'ny finoana fa ao amin'i Jesosy ihany no mahasitra anazy sady mahavoava ny olana rehetra misy eo amin'ny fiainana mbola ao anaty fonteny ihany amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika riavana aza miala amin'i Jesosy mihitsy isika amen aza miala amin'i Jesosy mihitsy isika any amin'ny Kolosiana 3:7 any aza ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe na inona ataonareo na amin'ny alalan'ny teny io na amin'ny alalan'ny asa io dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy voninahitr'Andriamanitra ray ohatra tapa-kevitra ianao fa anamboatra trano hipetrahana trano honenana marina fa
manambola tsara ianao satria efa ntahiry efa nanangona vola amataona maro dia rehefa nataonao katsikajy dia mavita io tranonao io ekeny irariana mba ho tahaka izany daholontsika rehetra zay nanangona dia nangona be ary zay nangoninao dia vita tokoa ny zavatra ilainao fa saingy zao fadio tompoko amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika hoe hiankina amin'izany vola efa nangoninao zany ianao eo mpanaovana ny tranonao fa maha-olon'Andriamanitra atsika dia oka hiankina amin'i Jesosy foana hiankina amin'Andriamanitra foana tsy efa heninareo ve ilay teny nataon'Andriamanitra atao amin'ny Salamy 7:20 ahoana hoy ny Baiboly raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana mpanao azy na dia manambola be manana ny aby ary ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika tsy mahazo miankina amin'izany tsika fa mila miankina amin'ny Jesosy mila miankina amin'Andriamanitra foana amen amen santionany zany zavatra ambarako aminareo zany dia ivererantsika tamin'izay ny tantaran'ity vehivavy ity tao amin'ny finoana fa Jesosy ihany no mahavoavan'ny olana eo amin'ny fiainana Jesosy ihany no masitra anazy engany antsika rehetrarehetra toka eto dia tena anina finoana tahaka izany ihany koa alleloia dia tapa-kevitra ry ty ramatoa ity fa andehanantona an' Jesosy mba ho sitranina mba ho afaka amin'ny aretina mba ho afaka amin'ilay olana nazo azy ka rehefa tapa-kevitra izy dia ho sakany amin'ny vady aman-janany ory vady aman-janany ory mama iny ty fanapa-kevitra raisinao fa andeha ho aizanao ty zany dia anatona Jesosy fa tena mino aho fa izy rery ihany no mahasitrana izy rery ihany no mahavoavan'ny olako andeha ho any aho dia ory vady aman-janany okitsy mitandremo fa nga tsy hen'ny sofinao nyresaka mandeha ao ambadibadika ao fa jairo le mpanapaka sinagoga le mpamoaka didy eo akaikin'i Jesosy ange izy dia raha akaikin'i Jesosy izy maninona fa ka tsy fantatrao fa ianao ngery mama ianao ngery neny olona marary mandeha ray ary araka ny lalàna fiantsika jiosy dia ny vehivavy marary mandeha raha tahaka anao dia tsy mahazo mifanosina vahoaka tsy mahazo makeny amin'ny toerana be olona fa raha ohatra ka mifanosina vahoaka ianao dia ny lalàna fiantsika ngery mama ka hoe hotorana vato zay tratra manao an'izany ary io jairo io ao izy ao eo akaikin'i Jesosy lay jairo mpanapaka sinagoga mpamoaka didy fa hotoram-bato zay vehivavy mandika lalàna dia mony tena venao ry mama dia ho vato anaty Fotoam-bavaka venao ry mama aza manao an'izany ianao tsy nahoanty ramatoa ity mihitsy zay teny vady aman-janany fa ny fatany dia hoe zay rehetra toko amin'i Jesosy dia ho voavonjy za zany raha toko amin'i Jesosy dia ho voavonjy ho afaka amin'ny aretina ary voavonjy ho afaka amin'izany torabato zany amen ary tena lehibe mihitsy ny finoana tao aminy ary marina be mihitsy ny azy fa na iza tokoa toko amin'i Jesosy dia ho tonga amin'izany olona zany ny famonjena zay ny matoka mampaheranareo hoe na inona ataontsika na inona zavatra ataontsika na amin'ny alalan'ny teny na amin'ny alalan'ny asa dia oka akinitsika amin'i Jesosy mandrakariva tena hoe akinitsika aminy mba tonga atsika atsapana zany atao hoe famonjena avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra dia tapa-kevitra ary ty ramatoa ity fa tsy azo sakanana tena anatona Jesosy izy dia zao ny fonona tao aminy za ozy izy tsy resaka amin'i Jesosy tsy kontakta azy hoe mba metro tanana fa vehivavy marary mandeha raha mba nanao vavaka spesial ao fa vehivavy marary mandeha raha fa ny finoko dia izao okasiko fotsiny lambana dia ho sitranahy ka rehefa natao tokoa zay hoe fikasiana ny lamban'i Jesosy zay dia akory za magaga
fa tena sitrana izy niala tamin'ny teony eo ny aretina zay nahazo azy zava-mahagaga nge zany avy aizy zany avy amin'le finoana nananana tsy ny finoana nananany Jesosy no nasitrana azy a satria Jesosy tsy nafantatra fisiany vehivavy io Jesosy tsy niomana hoe hivavako any vehivavy io fa le finoan'le vehivavy mihitsy no fototra natonga azy sitrana tamin'ny aretiny ny profa tsy nafantatra ny vehivavy io Jesosy na tsy niomana ny hanao vavaka spesialy ho an'ny vehivavy io Jesosy dia ity rehefa nikasiany Jesosy nikasiany raha vehivavy lamban Jesosy dia ho Jesosy tamin'ny reo mpianana iza taminareo no nikasika ny lambako teo iza taminareo nikasika dia ho Petera sy ny namana mpampianatra ao reo olona be dehibe mifanety ireo no nikasika anao dia ho Jesosy nisy olona tena zay mihitsy antaopony hikasika satria nahoana satria eniko sapako Jesosy fa rehefa nikasika izy dia nisy hery mivoaka avy tato amiko zany hoe lay finoana nananany ramatoa zany nananan'lay vehivavy dia finoana namoaka ny herin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy mba hiatefany aminy hitondra fanasitranana ho azy dia fara moa satria fantatry Jesosy fa nisy olona nikasika izy dia voaterina nangatana n'lay ramatoa azafady tompoko zao lay nikasika anao dia ny ho tantaran'lay vehivavy tamin'i Jesosy ny antony nikasiany lambana dia hono Jesosy io andininy fa aiza le teny andininy fa liko toko fahavala andininy fahavala amby fapolo aro Jesosy tamin'ilay ramatoa tamin'ilay vehivavy anaka ny finoanao no nasitrana anao ny finoanao no nasitrana anao tsy ny finoko no nasitrana anao fa ny finoanao no nasitrana anao ny finoanao no natonga ny herin'Andriamanitra tato anatiko ny voaka ny antefatany aminao ka hoy aho mitsodrananao mandehana soa matsara ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity ianareo zay ena tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao raha manana finoana tahaka finoana ty raha matona rary nandeha raha ity fa sitrana raha manana finoana ianareo dia tiako milaza vaovao mafaly fa isy herin'Andriamanitra voaka any amin'ny Jesosy avy any amin'Andriamanitra hiantefany aminareo ka hitondra fanasitranana raha marary ianao hitondra fitahiana raha mila zany ianao amin'ity taona ity asodeka mabe tompoko halleloia amen tantara faharoa tantarako aminareo indray ny fanasitranana zay nomen'Andriamanitra nanomeny Jesosy an'ilay zanakavavana Kananita anankiray Matthieu 15 andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo no misy an'le tantara dia tsy vakiana amintsika ihany koa fa lavabe fa ny ampahany any no vakiako rehefa avy eo Matthieu 15 dia andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo toy zao indray ny zava-nisy tamin'izany nisy ramatoa anankiray mety sirianina izy io Kananita moa no fiantsoana azy ao anaty baiboly zany hoe tsy jiosy izy fa zay mety sirianina na hoe Kananita ka tamin'izany fotoan'izany talohan'ny nahafatesany Jesosy teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy dia tsy natao afa-tsy ho an'ny jiosy ihany ho an'ny zanak'Israely ihany tsy natao ho an'ny olona rehetra izy averiko indray hoe talohan'ny nahafatesany Jesosy teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia tsy natao ho an'ny olona rehetra fa natao ho an'ny jiosy ihany natao ho an'ny zanak'Israely ihany ity ramatoa zay mety sirianina ity anefa na ity ramatoa Kananita ity tamin'izany fotoan'izany nanana problema be satria ny zanany vavy
nararina paoriny devoly nisy aretina asina devoly teo aminy dia efa nety tiramatoty tao amin'ny fivavahana araka fomba fivavahana zareo efa nety tiramatoty tamin'ny Andriamanina satria nanana ny Andriamanitra zay nitompony ny Siriana na ny Kananita fa dia nanao saly double tsy netsitrana mihitsy ny zanavavy ndray andro rehefa tonga tao amin'ny finoana dia ny finoana hoe andeha anatona Jesosy fa tsy misy mahafaka ty zanako vavy ity tsy misy mahasitrana ty zanako vavy ity afa-tsy Jesosy reriana fantany fa Kananita izy fantany fa mety Siriana izy fantany fa tsy natao an'ny olona rehetra Jesosy fa natao an'ny Jiosy ihany natao an'ny zanak'Israely ihany fa tsy nahoana zany tsy misy mangataka voatamaina eo araka fomba fitetsika malagasy loko dia Jesosy reriana no mahavoavonjy zanako vavy no mahasitrana ny zanako vavy malona zao asina devoly manakeja sy mamaritra azy zao dia tapa-kevitra izy anatona Jesosy dia mbola antra-parenthèse ihany mbola tiako mafisina aminareo ry havana fa raha mbola velona eto ambony ty tany ity isika zanak'olombelona na inona vahaolana mieritreretinao amana ny olana fiainanao hoe hoakatsy ianao na hoakeroa ianao nanao an'izao anao nanao an'izao ianao possible tsy ho tafavoaka amin'ilay olana mahazo anao ianao fa raha ohatra kosa hitodika amin'Andriamanitra hitodika manokana any amin'ny Jesosy ianao ry havanao tiako milaza vaovao mafaly fa zay rehetra toko amin'ny Jesosy araka ny teniny tsy ho lavin'Andriamanitra araka ny teniny dia ho vonjen'Andriamanitra amena amena amin'ny anaran'i Jesosy engane isika rehetra toka eto zay resy latrany amin'ny Jesosy vonina hitady an'i Jesosy ahita ny herin'Andriamanitra miasana ianao ho vonjena ara-baky tenany ianao ho vonjena araka finoanao anay ianao amena dia nanatona Jesosy ary ity vehivavy mety Siriana ity na ity vehivavy Kananita ity dia nanatona Jesosy izy avy hatrany dia niankohaka fantany tsara hoe mila miankohaka izy tena fantana hoe mila miankohaka izy mila manefy tena izy finoana tao aminy no nanosika azy hoe tsy maintsy anatona Jesosy aho fa ho amin'ny Jesosy ihany no vahaolana ho no famonjena ho anjanako vavy dia nitarana izy Jesosy ô tompoko ndraiky izy vaviko marary ampahoriny demony miangavy anao aho mitarana aminao aho sitrano reny zanako vavy sitrano reny zanako vavy ina ho ianao voalaza amin'io matitiko fa dia mambe folo io tsy nisy ny ainy tsy nisy ny ainy enina dia Jesosy lay voalaza hoe zanak'Andriamanitra irak'Andriamanitra amotsy dia ity zao tontolo zao ty aza tsy ny aino azy fa tsy nakivy azy zany tsy nampihemitra azy zany fa mbola niantsoantso ihany izy mbola nitarana ihany izy tamin'ny farany dia oro mpianatra roa ihany io vehivavy io roa ihany io vehivavy Kananita io fa manadalantsika miantsoantso atao rinato efa fahatan'izao fa mety Siriana izy Kananita izy tsy merika andray izay fahasoavana avy any amin'ny Jesosy tombontsika izy fa inona ary mbola ty tabatabany ity inona ary ty mbola fitarainana taony ity roa ihany io fa tsy nahoana zany tsy nakivy azy zany tsy nampihemitra azy mihitsy zany fa mbola nitarana ihany izy mbola niantsoantso ihany izy tamin'ny farany azy Jesosy mihitsy no nampiseho fietsika hafahafa taminy ahoana Jesosy raha matoa mety Siriana raha matoa Kananita ino ty ataonao mba miangavy re tompoko sitrano zanako vavy fampahoriny demonia sitrano zanako vavy fampahoriny demonia dia ho Jesosy taminy
tsy mety ry mety siriana raha maka sakafonjaza ka omena ny amboa kely eo anao lasy Jesosy sy mpianatra nandeha mpianatra moa tamin'izany zaika efa teneninay tsy mety ka zaika nandehandeha mihitsy fa tsy nakivy an'le raha matoa mihitsy zany hoe tsy nakivy azy tsy nampihemitra azy hoe tsy niavina tak'izany enina hatramin'ilay nantenainy fa anasitrana ny zanany amany olana amaolana azy ary no nyteny hoe tahaka ny amboa kely mihitsy anao tahaka ny alika kely tsy nakivy azy zany tsy nampihemitra azy zany tsy misy mangataka voatamaina zay ny fona tao aminy fa dia mbola nitaraina hatrany hatrany izy ry fiangonana tonga eto ianareo izay mandre an'izao afatra etiko izao raha sanatria ka efa nivavaka tokoa ianao asa efa andro maromaro zay na volana maromaro zay asa efa mananika ny taona mihitsy ny zavatra ray lehibe ny talaonao tamin'Andriamanitra mandraka ankehitriny tsy mbola voarainao aza makivy zany ianao indrindra aza mihemitra sy verin-dalana zany ianao fa Andriamanitra araka ny fanambarako taminareo tery aloha efa nampananteny izy fa raha iantso azy ianao dia iainanao izy ary amaly anao ary raha hitady azy ianao ka katsanao amin'ny folo ray manontolo izy dia ahita azy tokoa ianao fa Andriamanitra manana ny fotoanany tena manana ny fotoanany ary ny fotoanan'Andriamanitra fantany fa tena mety aminao fa ny tsara indrindra tokony ho fiainantsika dia terizo ho lehilahy ho vehivavy ho fiangonana kristianina manana finoana foana ianao amen dia ho lay raha matoa mety siriana na lay raha matoa kananita tomboko fantatra ihany inge zany fantatra fa kananita aho fantatra fa mety siriana aho ary tsy mety raha maka ny mofonjaza tokoa ho anay fa na dia ny alika kely ary inge mba mahazo zay sombitsombony latsaka avy amin'ny latapitra ny tompony eo ambany eo izy miandry dia misy sakafon-jaza latsaka dia iny mba anjarany araka fomba fitetsika malagasy vakivava Jesosy ny aiky Jesosy fa tena manam-pinoana ty raha matoa ity tena manam-pinoana dia inona no fanapa-kevitra ny raisiny Jesosy ka izy moa amin'ny Andriamanitra azy dia afaka mandray décision izy na dia tsy ny rana aza izy afa-tsy amin'ny jiosy sy amin'ny zanak'Israely ihany dia afaka mandray décision izy rehefa ilaina ka noho ny finoana nananany raha vehivavy dia tsy maintsy nandray décision izy tsy maintsy nandray izy dia zao mivoasoratra 2:20 dia namaly Jesosy ka nanao tamin'ny raha vehivavy hoe raha vehivavy lehibe no finoanao fanampin'izany tonga avy aminao arak'izay irinao dia zao ny toan'le tantara dia sitrana ny zanavavy tamin'izay ora izay andao tsika itiaka mafan'Andriamanitra raha mbola misy mafy n'izany dia ataovy ihany ry fiangonana manarika an'izao fotoam-pivavahana izao ny ato zany afatra netiko taminareo zany dia zao tonga ankehitriny ny fotoanan'Andriamanitra le fotoana lehibe efa noman'Andriamanitra tany aloha be tany fa amin'ity taona 2024 ity manomboka androany dia aneo zavatra lehibe sy magaga ho fiainanao izy anova ny tantaram-piainanao ratsy ho lasa tantara tsara izy ary zany fahasoavana lehibe zany tsy tian'Andriamanitra ho delatra nyty taona 2024 ity noho izany nasan'Andriamanitra netiko zany afatra zany hoe manana finoana ianareo tena manana finoana tahaka ilay finoana nananan'ilay vehivavy narary nandeha nandritry ny 12 taona manana finoana tahaka nananan'ilay vehivavy mety siriana na vehivavy kananita fa raha mana finoana tahaka izany ianareo ho Jesosy tsy dilatra ty taona ity eny manomboka mason'andro androany dia hita voninahitr'Andriamanitra ianao
ahita ny herin'Andriamanitra iaso fiainanao ianao. Zay rehetra mihany dia akatahako iteka faran'izay mafy. Aranorakoraka faran'izay mafy be. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve. Alleloia. Ity mbola misy fijoroana vavolombelona anankiray ho tantaraiko aminareo. Etiko manamafy fa ny finoana nananao dia ampitsimbaty ny tantaram-piainanao ratsy ho lasa tantaram-piainana tsara. Ary ampitsimbaty ny tantaram-piainanao amin'ity faraparan'ny taona dia avintsika ity. Ndre mandeha nisy ramatoa anankiray zay narary. Tena efa namany maty izy. Zay mihitsy fahatsapany tenany. Namany maty. Satria ny olona marary io matsy. Rehefa mitsabo teny, rehefa mikarakara teny, hoe nanatiny dokotera, nanatiny hôpitaly, dia raha ohatra ka mandeha ny andro, mandeha ny andro, mandeha ny andro, na hoe mandeha ny volana, dia henony hoe miasa lama izy, na dia atao hoe tsy kelikely azy, dia azo antoka fa ho salama izy aorianao ary ho velona tahaka ny olona rehetra. Fa rehefa ny marary no tsabony, lasa ny andro, lasa ny volana, ohatra miamarary, miaosa, miareraka, tsy antenainy ho velona intsony zany olo zany, fa ho avy ny andro andao an'ity tany ity amin'ny alàna fahafatesana izy. Ka ity ramatoa tantaraiko aminareo ity dia tsy hoe miasitrana na hoe miatsara fahasalamana, fa miaratsy. Ary ny dokotera zay nitsabo azy ary toa misy dokotera 3 raha vavaka ma nitsabo azy raha ny fitadidiako, dia samy miteny daholo hoe tsy hitanay intsony zay azonay atao ho anao. Efa nampiasaina daholo ny fanafody rehetra saza ny aretinao io, fa dia tsy hitanay intsony hoe inona indray mbola fanafody hafa ahasitrana anao. Zany hoe miamarary izy. Zay natonga azy lasa osa be ny vatana ary tena tsy zakany intsony ny lohany. Dia ndray andro tonga tapoka tao amin'ilay finoana. Zao ny finoana tao aminy. Andeha amonjy an'io pastera io, amonjy ny fotoam-pivavahana ataon'io pastera io. Zany hoe fantany zany dia tapa-kevitra izy hoe amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataoko. Dia ny tantareta vady aman-janany zany. Fa ny sakana rakanao intsony, aninany ianao. Allo za rakizy andeha ho any fa sitrana rehefa tonga any sitrana rehefa mamonjy ny fotoam-pivavahana any. Or mama andeha hamono tena. Ny finoan'ilay ramatoa dia hoe andeha andray fanasitranana, fa ny finoany zanany dia hoe andeha hamono tena. Dia tsy ilaitra no sakanana mihitsy izy. Farany zao ny tenin'ilay ramatoa marary. To be renim-pianakaviana indray no ny famonjeny. Dia rehefa namonjy fotoam-pivavahana izy, dia tsy mbola nisy akory ny toroteny, tsy mbola nisy akory ny vavaka manokana ho an'ny marary, fa atao anatin'ilay hira fidirana, tonga dia henony hoe sitrana izy. Amen. Ary rehefa ndrava fotoam-pivavahana dia nandeha nody tahaka an'ireny olona tsy narary reny izy. Ary hatramin'izao tsika miteny zao tsy hiverina tamin'intsony aretina io. Mpino kristianina ao amin'ny fiangonana misy antsika ao ambolokandronao, satria any no akaiky azy dia any izy zao no mamonjy fotoam-pivavahana. Halleloia. Avy aza ny fanasitranana satria tonga tao amin'ny fanasitranana no ny finoana nananany. Ka zay rehetra tonga eto ka manam-pinoana ka hoe marary ianao ho sitrana amin'ity androandroany ity. Zay rehetra tonga eto ka hatramin'izay ny andrandra fitahiana ianao fa tsy azonao raha manam-pinoana ianao ho tanteraka amina ny fitahian'Andriamanitra. Ary toloniko ampasahiana amin'ny anaran'i Jesosy ilay soratra ao ambadiky ny rindrina amin'ny fiangonana. Zao ny voasoratra ao: ho tahinanao raha miditra ato, ho tahinanao rehefa voaka ato, ho tanteraka amintsika ray zany. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra tompoko. Jesosy tsy miova, omaly,
anio mandrakizay sady zany ve. Alleloia. Dia zao le fantanina mipetraka azy. Ahoana no atao mba nanana finoana sy hitombon'ny finoana atonatsika. Satria araka voalaza teo dia mila manana finoantsika, ary tsy hoe mila manana fotsiny fa mila mitombo isan'andro ny finoantsika. Dia ahoana zany no atao? Zay le fanontaniana. Voalohany, vakio ny baiboly, dinio ny voalaza amin'ny baiboly zay vakinao. Fa rehefa mamaky baiboly ianao, rehefa mandinika baiboly ianao, dia lasa olona, lasa fiangonana kristianina manana fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Ka ny fahalalanao tsara an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia mahatonga anao manana finoana ary mahatonga anao mitombo finoana. Amin'izao tsika miteny izao nge ka manafika ny devoly ary endrika amin'ny karaza mihitsy no entin'ny devoly manafika antsika ohatra amin'izany. Rebrebeny sy adalaina ianao mba tsy eritreritra an'ity baiboly ity mihitsy, mba tsy hamaky an'ity baiboly ity mihitsy, mba tsy handinika izay voasoratra ato amin'ny baiboly, matahotra matsy ny devoly, sao dia fantatrao ny marina. Zany hoe hitombo fahalalana an'Andriamanitra ianao na hitombo fahalalana an' Jesosy Kristy. Tsy tiany mihitsy ho tonga amin'izany ny fiainanao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Fandroany manao fampratika amin'izay, vakio ny baiboly. Dia nio ny voalaza amin'ny baiboly. Fa ao anaty fotoana amakianao sy andinianao amin'ny baiboly dia azo adiko fa hitombo ny fahalalana ao an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, ary araka amin'izay hitoetra ny finoanao ary hitombo ny finoanao. Fanampy izay ihany koa, vakio ny baiboly, dinio ny voalaza amin'ny baiboly, mba hafantaranao ny zava-miafina ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny heriny, ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny heriny. Ny fahafantaranao zava-miafina mikasika any amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny heriny na mikasika any amin'ny Jesosy Kristy sy ny heriny dia mahatonga anao manana finoana sady mitombo finoana. Paoly apôstôly zao dia nijoro vavolombelona. Zao ny fijoroana vavolombelona nataony. Hoy izy, tamin'ny alalan'ny révélation izy, tamin'ny alalan'ny fanambarana no nahafantarako ny zava-miafina ny amin'Andriamanitra, ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny heriny. Ary ny fahafantarako an'izany zava-miafina zany no natonga manana finoana ary mitombo isan'andro ny finoko. Ary zany no antony natonga Paoly apôstôly zao mihitsy ny teny aloky ny vavana, satria manana ny fanahy finoana izahay, manana n'ilay esprit de foi izahay, dia miteny, dia mahasahy miteny. Dia zao ny teniko aminareo ho Paoly apôstôly, ny aozy izy tamin'ny alalan'ny fanambarana révélation no nahafantarako an'izany zava-miafina izany. Fa ianareo kosa raha mandinika ny teny voasoratra ianareo, raha mamaky ny teny voasoratra ianareo, dia izay zava-miafina nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny révélation izay dia ho fantatrareo ihany koa ny zava-miafina, ka lasa manana finoana ianareo ary hitombo finoana. Andonge vakitsika Efesiana toko 7 andininy 7 hoe Efesiana toko 7 ka ny andininy 7. Fa fanambarana no nampahafantaranay ny zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo, tamin'ny alalan'ny révélation no nahafantarako ny zava-miafina mikasika ny amin'ny Jesosy sy ny heriny. Andininy 4. Ary arak'izany raha mamaky
anty baiboly ity ianareo dia ho hainareo fantarina ihany koa ny fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy. Raha mamaky aty baiboly ity ianareo ho Paoly, ary raha mandika voasoratra ato ianareo, dia izay fahafantarako zava-miafina tamin'ny alalan'ny révélation zay, dia ho fantatrareo fiangonana kristianina, ho fantatrareo vahoaka an'Andriamanitra ihany koa, ka afaka nianana finoana ianareo ary afaka nitombo ny finoanareo. Ry havana malalo, sitrak'Andriamanitra ny ananantsika finoana, sitrak'Andriamanitra nitombo ny finoana aminatsika, satria hoy aho isy zavatra lehibe tian'Andriamanitra ho atao amin'ny taona ity. Tsy ho diratra ny taona dia handray fahasoavana lehibe ianao. Io fa tantaram-piainanao. Le tantara mampalahelo lasa tantara mafaly. Le tantara ratsy lasa tantara tsara. Raha ohatra ka karazan'olona fanondromolotra ianao, indro fa lasa ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Ary raha tehaka mafy be izany fisaorantsika an'Andriamanitra. Ahoana ihany koa no atao mba ananana finoana sy hitombon'ny finoana ao anaty, satria olon'Andriamanitra isika. Faharoa, ataovy manan-danja aminao, ataovy manan-danja aminao, zany hoe ataovy tena hoe be valeur aminao ny famonjena fiara-miangona. Io fiara-miangona io ihany koa dia sakatsakana ny devolo mba tsy ho zava-dehibe amintsika, tsy ho manan-danja amintsika. Kanefa ny baiboly mihitsy no mampianatra. Ahoana ny baiboly? Hébreux 10:5. Aza mahafoy ny fiara-miangona tahaka fanaondreo namanareo sasany. Io voasoratra io e. Aza mahafoy fiara-miangona ny anetanako anareo amin'ny baiboly, dia aoka hifananatra ianareo, aoka hifanetana ianareo, aoka hifampirisika ianareo, satria efa fantatrareo fa efa tongotra ny andro. Ataovy zava-dehibe aminareo ny fiara-miangona. Ao anaty fiara-miangona matsy ao zany no fanehoana firaisan-tsaina, dia ny firaisan-tsaina ny tena Kristy rehetra, mba hiaraka ny mevonatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana, hiaraka ny mevonatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tao. Ary ao anatin'ny fiara-miangona, ilay fiaran'ny tena Kristy rehetra, amin'ny alalan'izany no miteny Andriamanitra, ary ny teny izay lazain'Andriamanitra iny tena mampitombo finoana iny, mahabe finoana iny. Amen, amen, halleloia. Andoka vakitsika ny voalazan'ny Romaina 10:7 e. Romaina 10:7. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Zany hoe ny finoana tsy zavatra sambotsamborina eny amin'ny rivotra eny, fa ny finoana tonga ao anatinao ao amin'ny alalan'ny toroteny. Ary le toroteny reresinao dia toroteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Tena hoe toroteny avy amin'ny Jesosy, avy amin'Andriamanitra. Zay zany lay matokanao manana finoana sy mitombo finoana. Ka hoy aho aminareo fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity, azo atao zavatra maivana na atao ambany zavatra ny famonjena fiara-miangona. Raha misy ataonao lara-pamehana eo amin'ny fiainanao mihoatra no zavatra hafa, dia ny famonjena fiara-miangona, satria zany no teny efa nataon'ny baiboly. Zao ny lesoko mahazo ny mpino kristiana, ary fantako fa dia asana devolo mihitsy le izy. Eno tsara ke ty tantaraiko aminareo ty e. Dia mandeha ho Jesosy tamina olona anankiray, voalaza anaty ty baiboly ity, andao anao anaraka. Dia izy tsy namaly hoe za tsy andeha, fa hoy izy, aleo aloha anao an'izao aleo aloha andevina andraiko
zany hoe anaraka anao ihany a satria ianao no miteny fa saingy zao aloha aloha sitrapoko no atao voalohany vita aloha no tiako atao zay vao anaraka anao ah zany zany lesoka mahazo kristiana be dehibe zany zany zavatra mitrango fiaina kristiana be dehibe efa Andriamanitra zao no miantso azy hoe aza mafony fiara-miangona dia hoy izy hoe zange tsy manday fa avy aloha aloha andeha ho ary avy aloha aloha anao an'izao vita nataoko afa-po amin'ny ataoko a ho tokany am-piangonana ihany nge aho mody fiara-miangona ry avanao mba fantatrao ve hoe inona mety zavatra hitsanga aminao afa ny andalitra avy amin'Andriamanitra raha ohatra ka ohatra zany foana ny fiainanao eto ambonin'ny tany ny mombanao aloha voalohany ho ianao fa tsy momba an'Andriamanitra zao ny teny efa nataon'i Jesosy Matitiko 4:7 fa katsao aloha ny fanjakako sy famarinana dia anampoka anareo zany rehetrarehetra zany resaka sakafo e katsao aloha fanjakako sy famarinana dia omeko sakafo ianareo resaka fitafiana ve ho Jesosy katsao aloha fanjakako sy famarinana dia azo fitafiana ianareo mba tokana tompo finoana ve katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy famarinana ataovy zava-dehibe aminao aloha ny famonjena fiara-miangona ataovy lara-pamena aminao aloha fa mba tsy anao mihitsy no teny hoe zange tsy manday fa avy aloha aloha anao an'izao avy aloha aloha anao an'izao zay aho vao manaraka anao ny tompane amindra fo amintsika rehetra tonga eto raha ohatra ka hitan'Andriamanitra fa nanao fatisoana lehibe ianao ary zany mifotra matoka anao tsy manam-pinoana tsy mety mitompo finoana amela heloka atsika ny Andriamanitra androany ka hoy aho hoe andao hivavaka tsika rehetra hivavaka raha natsapa tena anao fa isan'ireo olona tsy manam-pinoana mihitsy tsy mety mitompo finoanao ianao malala ny antony dia andao anao vavaka fifonana vavaka fibebahana mihitsy ary manomboka androany andao anao pratika ny tenin'Andriamanitra lay tenin'Andriamanitra nambara teo mba tokanao anina finoana sy etompo finoana toy ny hoe vakiny amin'ny baiboly ary diniana tsara sy ny hoe ho ataontsika lara-pamena amin'ny fiainantsika ny famonjena fiara-miangona eo mpipetrana ihany samy vavaka daolontsika rehetra anao vavaka tora-po mihitsy ho anareo aniriny tsy maninona dia hoeniko aty anoloana azy ny feonao tena manambara fifonana sy fibebahana andao hivavaka daolontsika rehetra samy mivavaka izy samy mivavaka izy amin'izao tsika mivavaka zao dia miainao anao tokoa Andriamanitra raha hivavaka amiko ianareo dia amaly anareo tokoa Andriamanitra raha hitady azy isika dia hita azy marina tokoa zany hoe raha hiaiky mifatisoanao ianao tena hibebaka dia amelanao Andriamanitra amelany heloka ao Andriamanitra ary amonjy anao izy amin'ity andro androany ity samy mivavaka arak'izay fanentanana sy famporosiana ataoko izay tsika rehetra samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka izy manaova fifonana sy fibebahana raha toka olon'Andriamanitra ihany ianao kanefa tsy mety manana finoana na tsy mety mitombo mihitsy ny finoanao sotranao Andriamanitra sotranao atompo fa eto anao androany miaraka aminay eto anao ary ianao ny fototra natoka an'ilay afatra voazara teo ka dia hiasa eo amin'ny olona rehetra toka eto ny herinao ka hitombo finoana izahay hanina finoana lehibe tahaka ilay vehivavy nararina dia raha sy tahaka ilay vehivavy metisy syrianina izahay halleloia 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 manana finoana
fanao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra androany. Anao zavatra mahagaga eo fiainantsika Andriamanitra androany. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matoky, 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 matoky. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misaotra Tompo. Dia angatako tsika angina dia apetrao eo amin'ny fonao tananao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavana lehibe zay fanitiavanao an'ity fiangonana ity. Mino sy matoky ao fa ianao mihitsy no nitatana zao fiangonana zao ka tonga eto. Mba ahafahanao manambara aminy fa miandry azy mba hanana finoana ianao. Ahafahanao manao hetsika lehibe amin'ity taona ity. Halleluja. Koa dia misaotra ny amin'izany fitiavana lehibe zay fanitiavanao an'izao fiangonana zao. Androany azy dia manao vavaka aho ho an'ny olona rehetra marary. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy anareo aho ry fanahy mafarofy, ry fanahy ratsy mpitondra aretina. Zao dia zao miala amin'reto olon-dreto ianareo. Sitrandina amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary na iza na iza. Sitrandina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrandina amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao ihany koa aho ny amin'ny programa nasanao, programa fataly aloha be tany, hitahina zay rehetra pino ato amin'ity fiangonana ity. Hitahina reo pino zay nandre ny tenin'Andriamanitra nambarako androany. Misaotra anao ny amin'ny programanao. Amin'ny mampanomponao ahy dia mivavaka aho. Amarino zao vavaka ataoko izao. Ho tahina raha mity reto olon-dreto. Ho tahina raha mivoaka tokoa reto olon-dreto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny finoana no itenenako. Misy fitahina, misy fanambinana, misy fiainana mety, misy fiainana lavrary. Tompoandriamanitra tsy hodilatra ity taona diavina ity. Anehoana ny voninahitra ao ny rehetra. Misaotra, 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 misaotra Andriamanitra. Halleluja. Misaotra Tompo. Misandrata, misandrata iana. Misandrata, misandrata iana. Jesosy tiako ety ko tena tikiana. Misandrata. Samy miramafy izy. Asandrato avy dia avy ny feo anao. Misandrata, misandrata iana. Jesosy io, Jesosy io, tiako ety ko tena tikiana. Tiako ety ko tena tikiana. Amen. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny tanan'Andriamanitra ny etsika rehetra. Na dia nareo vaovao samba toka eto azy, toloko amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny tanan'Andriamanitra ny anareo. Amen. Dia satria mandeha be ny fotoana dia andeontsika iroso avy hatrany amin'ny fitondrana ny fanatitra. Dia zao mbola teniko aminareo. Anao fanatitra tsika zany zao. Asa atao toy ny fomba mazatra ny fanaovana fanatitra fa arao finoana. Ahoana ho Jesosy? Lioka toko fahenina dia fahavalana amin'ny telopolo. Ome ozy izy dia mba omena ianareo. Ary rehefa manome ianareo ka omeko dia fatra tsara sy ady ahitsana. Ary mihoatra no izay nataonareo no ataoko anareo. Dia hoy aho hoe atraiza finoanao an'io teny io. Efa ndroso tamin'ny dingana voalohany zay tsika. Fa hitra ny dingana faharoa indray. Dia hoy ianao mafimafy be ty dingana faharoa ity.
le pratika le dikana faharoa mihitsy no tena enjakenjana dia ahoana zany nataoko manana finoana manana fasahina manomezy fa Andriamanitra namarina ny teniny etsandany ihany koa hitondra ny ampafolony zay efa mitahin'Andriamanitra antsika isika dia manana finoana enjakenjana zay dikana faharoa zay fa manana finoana misy fomba fitentsika malagasy zay ahoana le fomba fiteny malagasy zay masamaty ozy izy no mifony lamba mena raha masama miampafokarena anao dia fantatry fa ho amarin'Andriamanitra ilay malaky toko fahatelo andiny fafotro tsy mba mandainga Andriamanitra tsy mba mamitaka izy marina sy matoky izy ny finoana no andrasana ka irositsika hitorany ampafokarena ty anoloana dia ianao mandrosy ihany koa afaka mitondra ny fanoananao ny émissiontsika isika dia rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra ho anatin'izantsika dia hiaraka hideran'ny tompo amin'ny fontsika rehetra eo mpipetrana ihantsika no anao le hira dia mandrositsika tompoko hitondra ny ampafolony izay efa tahin'Andriamanitra anao mandrositsika tompoko Luiza izao mihoatra ny amin'ny falebiazanao zao le tsy mendrika anao ny androko sisa izao sy zay arako aminao dia mbola famindramponao Tsisy aviami que o fifadian não é Sauletino tino na Então andava aqui no livro na Fana tsangana Usanaka Ni fasoavanao Dia mbola ny famindramponao Tiako ny fanotronanao Iza no toanao Fa tsisy azo arina aminao Miaiky ny falebiazanao Izao, no tu izao E se sabiami que o fifadian não é Sauletino tino na Então andava aqui no livro na E fana sagana Usanaka Manaraka ny fanotronanao Izao, tudo izao Precisa aviami que o fifadian não é Sauletino tino na Então andava aqui de livro na Fana sagana
amiko fa avy aminao samy tsirotsirona tao andavaky ny limona fanatsarana hozanaka dia soratsian'Andriamanitra izay fotoana nafantsika nanompontompo teto izay a indrindraindrindra moa faranteo a nafantsika nitondra ny fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy a ho tain'Andriamanitra tokoa nisika rehetra melohany tena marantsika fotoana dia andaontsika hivavaka misaotra an'Andriamanitra tompoko ry tompoandriamanitra rainay eo misaotra fa vita soamatsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity faly be mihitsy izahay fa nombanay ianao niaraka taminay ianao ary so fiangonana izao dia ho avahanao tokoa tena ho avahanao ka ho fahasoavam-be mihitsy fiainanay a melohany amarananay ny taona 2024 amarana ny taona ho mba mpandresena mezinejiny izahay ary tsy hoely dia mino izay fa andray ny taona miaraka amin'ny fitahim-be ihany koa tanteraka amin'ity fiangonana ity an'izany misaotra tompo halleloia amen taontsika tiaka mafon'Andriamanitra